miomana miambena miakaiky ny tompontsika fifoazam-panahy lehibe iarahanao amin'ny pastora Ratovarosoa Davida Olivier ny alahady 5 jolay hatramin'ny zoma 10 jolay isan'andro amin'ny 9:00 miomana miambena miakaiky ny tompontsika. Dia ampifaliana mandrakariva ry mpiaino-tsaina no iarabana antsika rehetrarehetra indray tratriny zao andro fahatelo izay natokantsika andrinina tenin'Andriamanitra mba isiny ny fifoazam-panahy eo amintsika tsirairay avy ary isaorantsika mandrakariva moa Andriamanitra satria dia mbola mitahiry antsika amin'ny fahasoavana izy ary mbola manana izao fotoana izao indray isika hanohy ny fandalinana ny soratra masina satria avy amin'izany fandalinana ny soratra masina izany no mampitombo ny toe-panahintsika tahaka an'ireo kristianina tao Beria izay nazoto nandinika soratra masina ary nahatsara ny toe-panahiny izany. Aza tonoina fa ny toe-panahy tsara ihany no azahoantsika mahazo ny fankasitrahana avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra ary ny azahoana izay toe-panahy tsara izay dia ny soratra masina ary ny soratra masina dia tenin' Jesosy Kristy ilay mpamonjy antsika ka amin'ny alalan'ny fandraisantsika ny Jesosy Kristy dia
hahazo ny famonjena isika tsirairay avy. Koa dia faly manonona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy. Ingany mba ho feno fahasoavany mandrakariva ianao sy ny ankonanao manontolo. Amin'ity takariva fahatelo ty dia lohateny fahatelo indray no diniantsika. Aza tonona fa ny loha hevitra lehibe dia tiako hatrany mamerimberina izany ny amin'ny hoe miomana, miambena, mbiakaiky ny tompontsika. Androany any dia lohateny fahatelo no diniantsika dia manao hoe nijanona teo amoron'ny tany nampanantenaina. Inona indray no ambara ao anatin'izany lohateny izany. Ataontsika hiaraka hivavaka alohan'ny amelabelarantsika io lohateny io. Vavaka isika. Andriamanitro, indreto izahay faly miantso ny anaranao indray. Raha tafahaona amin'ny alalan'ny fandinihana ny teninao. Eny Andriamanitro, amin'ity takariva ity izahay dia maniry indrindra ny hitahinao anay tsirairay avy amin'ny teninao izay ianaranay, ary ho amasininao anie izahay amin'izany teninao izany, satria fanirianay fatratra ny mba hahazo ny famonjenao, ary fantatray fa zay rehetra manam-pahamasinana ihany no afaka mandova ny fiainana mandrakizay. Ko ankehitriny ary dia arotsahy aminay ny fanahy masina mba hahaizanay, hatakaranay ny sitraponao indray avy amin'ny teninao izay ianaranay eto. Dia taio ny mpiaino rehetra sy ny mpijery rehetra fa amin'ny anaran'i Jesosy ny angatana izany. Amen. Lohateny fahatelo sika izao nijanona teo amoron'ny tany nampanantenaina. Tao anatin'ny roa andro tsika dia nandinika ilay lohateny hoe matoky an' Jesosy ao amin'ny efitra masina indrindra ny an-danitra. Miainao ao anatin'ny fitsarana isika, miainao ao anatin'ny fanavotana isika, miainao ao anatin'ny fanelanelana nataon'i Jesosy Kristy ho antsika isika, ary tsy misy moa mampanahy ao anatin'izany, tsy misy tokony hampatahotra antsika ny ao anatin'izany. Raha mbola miantehitra an' Jesosy isika, raha mbola miazona an' Jesosy isika, raha mbola mitoky amin'ny fahasoavan'i Kristy isika, ary raha mbola mametraka ny tenantsika eo ambany fahefana isika, ka mino azy tanteraka, dia tsy misy mampanahy ny fiainantsika. Na raha oviana ny andro hafatesantsika, na raha oviana ny andro andalovan'ny anarantsika eo anatrehan'ny fitsarana, na raha oviana ny andro iverenan'i Jesosy Kristy, dia mahazo antoka isika. Ary tsy misy antony tokony hivavahana ry hava-malala, tsy misy antony tokony hivavahana raha ohatra ianao ka tsy matoky fa Jesosy afaka mamonjy anao. Raha ohatra ianao ka tsy matoky fa Jesosy hanome anao ny fiainana mandrakizay, tsy misy antony tokony hivavahana, fa izany no tokony hivavahantsika. Maty antoka isika raha toa ka mivavaka nefa tsy matoky akory hoe Jesosy dia afaka hiady ho anao, Jesosy dia afaka hamindra fo aminao, Jesosy dia afaka hisolo vavanao ao amin'ny fitsarana, ao amin'ny fanavotana izay ataon'Andriamanitra. Aleo tonga dia tsy mivavaka mihitsy raha toa ka tsy matoky an' Jesosy. Ka izany indrindra ny tokony hitokisantsika an' Jesosy Kristy mandrakariva. Kanefa izay fitokisantsika an' Jesosy izay dia misy zavatra izay tokony ataontsika. Dia tsy inona izay zavatra tokony ataontsika izay, fa ny fanekena ny hanaradia azy amin'ny fitantanany atsika avy eo aloha, ka dia mandeha amin'izay lalana hitondrany sy hizorany isika. Androany ary zany zao amin'ity lohateny hoe nijanona teo amoron'ny tany Kanana, teo amin'ny tany nampanantenana ty, dia tsy iza no resahana amin'io fa ny rain'i Abrahama. Iza moa ny rain'i Abrahama? Rehefa mamakytsika ao amin'ny Genesis toko faha 1:10, ao amin'ny Genesis toko faha 1:10, rehefa nresahanao ny amin'ny tilikambon'ny Babela, dia rehefa manomboka ery ambanimbany ery izy dia miresaka amin'izay hoe atsona hiala tao amin'ny oran'ny Kaldeana amin'izay i Abrahama. Dia ny zavatra mahafinaritra ry hava-malala dia izao, tsy tonga dia i Abrahama no natsoan'Andriamanitra hiala tao amin'ny tany Kanana, tao amin'ny oran'ny Kaldeana zafady. Tsy tonga dia Abrahama no natsoana hiala tao, fa rehefa voalaza ireo tetiarana momba ny ray aman-dren'i Abrahama, dia rehefa tonga teo amin'ny Tera, dia i Tera zany dia niteraka anankitelo ry Abrahama ao anatiny, Nahora ao anatiny, dia tao anatin'izay no nandeha i Tera sy ireo zanany mirahalahy ireo
ny anankiray moa zany efa maty talohan'ny alany tao amin'ny oran-kaldeana dia iharana zany dia niala tao zany a itera niaraka tamin'ireo zanany mirahalahy ary napiny ny zanadralany zany a dia tsy iza fa ilota dia nandeha zany a izy ireo dia niala tao amin'ny oran-kaldeana ary efa mazava be ny toerana zay halehany tsy hoe surprise lay toerana zay halehany fa efa mazava hoe ho any an-tany kanana rehefa mamaky tsara atsika zany manoko amin'ny 19:20 eo a amin'ny genesis 1:10 de fantatra zany hoe raha niala tany amin'ny oran-kaldeana itera sy ireo zanan'ireo dia handeha ho any an-tany kanana amin'ny destination ny toerana itodiana any an-tany kanana tondra-dronono sy tantely io de raha niainga izy ireo de nandeha ary rehefa nandeha de tonga tao harana rehefa tonga tao harana izy ireo dia nanorom-ponenana teo aloha mazava ho azy fa lavitra le lalana de isaky ny tonga toerana ray de mijanona fa rehefa tonga teo amin'ny tany harana izy ireo dia nijanona naharitra teo satria teo amin'io tany harana io a no nampanambadiana i Abrahama sy ny rahalahiny i Abrahama moa zany de nanambady any Saray tamin'izay Abrahama de mbola natsoina hoe Abrahama ary dia nanorom-ponenana teo ry zareo nitoetra teo ry zareo nandritra ny taona maharitra kanefa ny destination na ny fitodiana dia any an-tany kanana any zany izy ireo no tokony hijanona any izy ireo no tena tokony hitoetra any izy ireo no tena tokony hanorina trano de hitoetra eo amin'ny toerana io kanefa ny zavatra nisy a de tsy tonga tany kanana akory hitera zay nitondra ny reto zanany reto hiala avy eo amin'ny oran-kaldeana ho any amin'io tany kanana io tsy tonga tany izy fa io tany harana io moa zany a de efa manamorona any tany kanana izy io efa manakaiky any tany kanana izy io fa rehefa janona ela be teo izy ireo a de tratry ny fahafatesana itera tratry ny fahafatesana teo amorony tany kanana tsy tonga tany amin'ny tany zay nieritreretina andehanana tsy tafiditra tany amin'io tany zay nahatonga azy ireo hiala avy any amin'ny oran-kaldeana io satria maty teo amin'ity toerana ity itera rain'ny Abrahama rehefa ela ny ela ary teo amin'io tany harana io no niantson'Andriamanitra ny Abrahama indray i Abrahama tsy mbola mahalala hoe aiza no alehany fa teo i Abrahama no niantson'Andriamanitra hoe mialay eo amin'ny tany niavanao sy ny razanao fa hoentiko any amin'ny tany zay hasehoko anao i Abrahama zany tsy mahalala hoe aiza io tany kanana io fa itera rainy kosa de efa nahalala avy any amin'ny oran-kaldeana handeha ho any an-tany kanana fa teo amin'ity tany harana ty izy ireo a dia nijanona teo amin'io tany harana io ka ilaitsika ny makalesona avy amin'io tantara ny tera io fantaniana telo lehibe no mbe ao an-tsaina manoloana an'io hoe nijanona teo amin'ny amorony tany kanana fantaniana voalohany de zao atraiza ny lalana efa vitan'ny olona ray tahaka ny tera eny an-dalana ho any an-tany kanana ny lanitra nefa tsy tonga ao akory zay zany fantaniana voalohany efa atraiza ny lalana nalehan'ny olona anankiray kanefa tsy tonga ao amin'ny tany kanana akory ny faharoa fantaniana faharoa avy amin'io tantara io de hoe inavy a ireo zava-doza manakana ny diny vahoaka an'Andriamanitra ho any amin'ny tany kanana ny lanitra na ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra inavy a ireo zava-doza zay manakana ny fandehanana ary ny fahatelo farany a de ny hoe manao ahoana re no mety ho nenina sy ny fangilifirian'ireo olona zay tsy tafiditra ao amin'ny tany kanana anao ahoana izany rehetrarehetra zany atao jerentsika ary lay voalohany teo hoe atraiza ny lalana zay mety efa vitan'ny olona anankiray andeha ho any amin'ny tany kanana lanitra kanefa tsy tonga ao akory azo antoka fa tsy maintsy isy izany
ka ilayntsika zany maka lesona sahady satria fantatsika fa Kristy zao ao masina indrindra manao fanelanyelananao atsika araka nefa nianarantsika azy teo nandritra ny 2 andro izay ary zay amin'ny fotoana tsy ampozona ny andehana ny anarantsika eo anatrehan'izay fanavotana na ny fitsarana atao any an-danitra izay. De eto amin'ity fanontaniana voalohany ity hoe atraiza ny lalana vita de ohatra anankiray ao anatin'ny baiboly ihany no raisitsika. Vady lolota ohatra. Vady lolota. Rehefa nteny Andriamanitra hoe hodorany io tanàna Sodoma sy Gomora io fa aoka hiala tao ianareo dia rehefa lasa ilota sy ny vadiny ary ireo zanany miravavy dia nentina nivoaka tao amin'ny tanànany Gomora, tao amin'ny tanànany Sodoma ary nandeha niala lavitra tao mihitsy ary mahafinaritra ao amin'ny tantara io aza amin'ny Genesis 7:20 dia tena ntantaniny anjely mihitsy ry lota raha ohatra ka nitaredretra. Ary tiako mba hoe ho tantaniny anjely koa isika rehetrarehetra, ho tantanin'Andriamanitra hiala amin'ity tanàna feno fahotana ity dia ity tany ity zany ka efa tokony hifantoka sahady any amin'ilay Jerosalema vaovao ny fo sy ny saitsika, ny fijerintsika. Fa Andriamanitra zany dia manao ny fomba rehetra mba hahatonga antsika ho vonjena ka hatramin'ny anjely aza dia irany hitantana tahaka ny tantanany any Lota sy ny ankohonany. Fa na dia nitantanany ny anjely aza nefa ireto ankohonana ireto dia ny zavatra n'izy dia zao: vady Lota tsy tonga tany amin'ny tany fialofana, tsy tonga tao akory izy, ary nampalahelo ny tantaran'ny vadiny Lota io. Ary zay no ahitantsika azy ao anatin'ny Genesis 7:20 hoe fa ny vadiny Lota nierika teo ivony de tonga vongatsira izy. Zany hoe na dia efa nitantaniny anjely aza zany ny anjely rehefa nitaredretra ry Lota dia nitantaniny anjely, fa ny vadiny Lota na efa tantaniny anjely dia mbola nitodika ihany ary rehefa nitodika dia lasa vongatsira. Efa nomena manko ny toromarika hoe aoka tsy hierikerika mihitsy any amin'io tanàna izay ilaozana io, aoka tsy hatodika antsony ny fijery fa tokony hibanjina ilay toerana izay hitodiana hialofana. Mampalahelo ny tantaran'ny vadiny Lota. Efa tena lasa lavitra ny ala tao amin'ny tanànany Gomora ne, efa mba nivoaka ny tanànany Gomora ihany efa niazakazaka nentin'ny anjely, efa lasa lavitra mihitsy, efa kaikikaiky ho tonga amin'ny toerana izay hialofana araka ny fangatahany Lota. Fa nierika izy lasa vongatsira. Firifiry koa moa isika vahoaka an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Firifiry. No efa nanompo an'Andriamanitra nandritra ny taona maro, efa nanolo tena, efa natao batisa, efa nandray anjara tamin'ny asan'ny fiangonana, efa nanomana ny fiainana mba hoe ho any an-danitra. Be dia be nefa lasa lavitra. Ary isika io efa akaiky sisa, efa kely sisa dia tonga. Efa manatombotra ny arrivé isika io. Fisedrana faraparany sisa no hatrehantsika. Fa misy izay mety hanao tahaka ny vadiny Lota, hierika, tsy mampifantoka ny fijeriny ary amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao, tsy mampifantoka ny fijeriny amin'ny Kristy izay miady ho azy ao amin'ny efitra masina indrindra ankehitriny, izay mitalao fatratra eo anatrehan'Andriamanitra mba hahatonga anao ho voavonjy. Izany no zavatra farak'izay ratsy indrindra dia ny hoe tsy mampifantoka ny fijery ao amin'ny Kristy, tsy mampifantoka ny fijery any amin'ilay paradisa, ilay lanitra vaovao sy ilay tany vaovao. Fa firifiry no mety mbola mitodika indray eto amin'ity fiainana ity, ary mampifantoka ny fijeriny eto amin'ity fiainana ity. Zay no nahatonga an'i Jesosy nampitandrina, naveriny Jesosy io tantara ny vadiny Lota io ao amin'ny Luka 7:12-13, izay fampitandremana nataon'i Jesosy hoy izy ao hoe tsarovy ny vadiny Lota, tsarovy ny vadiny Lota. Ka eto zany ry hava-malala, isaky ny mitady hiverin-dalana ianao
dia aoka ianao atsiaro mivadiny loty fa lasa vongatsirany e vadiny loty e ary tsy ho hita mandrakizay ny amin'ny fiainana mandrakizay koa izy tsy vitany hoe lasa vongatsira teto tany ihany ka tsy tonga tao amin'ilay tany izay tokony alofana fa tsy ho hita any amin'ny fiainana mandrakizay tsy ho hita nanao izay azo atao ny anjely ny tantana azy fa ny fony sy ny sainy ary ny fijeriny dia mbola ny tanàna Sodoma sy Gomora rehefa malala raha mitady hemotra ianao raha mitady tsy hibanjina ny lanitra ianao mitady hitodika ianao ametraka ny fiainanao eto amin'ity tany ity dia tadidio io vadiny lota io tadidio io vadiny lota io izany ny tenin'i Jesosy Kristy ka mety hoe efa tena nanao zavatra be deaibe zany a efa tena nandany fotoana maro tamin'ny fanomponan'Andriamanitra mety efa 10 taona mety efa 50 taona azy ianao natao batisa mety efa mihoatra n'izany mihitsy ary mety tena efa tato amin'ity fanekenan' Jesosy Kristy kanefa mihemotra indrindra amin'izao toe-javatra manahirana izao ao anatin'ny fotoan-tsarotra izao isika zay tsy le tena mbola fotoan-tsarotra isian'ny faninjehana na ny fandrahonana an'ireo izay manaiky ny an' Jesosy Kristy sy ny fahasoavana fa mbola ataontsika hoe fotoan-tsarotra lalovana amin'ny fiainana eto tany amin'ny fivelomana zao atrehantsika izao raha izao ny ampihemotra antsika tsy hivavaka raha izao ny ampihemotra antsika tsy hitoky amin'Andriamanitra intsony dia anahoana moa zany rehefa tonga ilay fotoana zay tena manahirana mafimafy aorianao fa ny zavatra mahafinaritra fotsiny raha izao ianao no efa hoe manaiky an' Jesosy Kristy mitoky aminy mandrakariva ary mandray ny fanavotana zay ataony eo amin'ny masina indrindra amin'izao fotoana izao dia mahajoro ianao ao amin'ilay fotoan-tsarotra zay tsy maintsy atrehantsika tsy ho ela ary azo antoka fa tsy maintsy tanteraka zany satria tenin'Andriamanitra inona moa ireo zava-doza izay mety manakana ny dia ny vahoaka an'Andriamanitra manakana ny diantsika tsy ho tonga any amin'ny fanjakana ny voalohany dia zao fifikirana amin'ny fahafinaretana sy ny fahotana izao tontolo izao izany ny zavatra voalohany indrindra be loatra ny zavatra mahafinaritra be loatra ny rendrarendry eto amin'ity izao tontolo izao ity ary izany no mahatonga ny vahoaka an'Andriamanitra hifantoka any amin'izy ireny ka mahatonga azy mety ho vato mahatonga n'izany zavatra zany ho vato misakana manakana ny dia makany an-danitra ao amin'ny Timoty faharotoko fahaefatra andiny 10 dia izao ny voalaza Timoty faharotoko fahaefatra andiny 10 fa Demasy efa nandao ahy satria tia izao fiainana izao izy ka lasa nakany Tesalonika Kreska nakany Galatia Titusy nakany Dalmatia tia an'izao tontolo izao betsaka ny zanak'Andriamanitra tia an'izao tontolo izao dia manadino an'Andriamanitra manadino fa misy toerana zay tokony alehany indraindray toa ohatran'ilay toerana eto amin'ity tany ity no tao mahafinaritra tia ny rendrarendra eto amin'izao tontolo izao ao amin'ny Jaona voalohany toko faharoa andiny 5:5 dia misy teny nolazain'ny Jaona amin'io epistiliny io epistily voalohany zany toko faharoa andiny 5 sy 5:5 dia zao ny voalaza hoe aza tia an'izao tontolo izao na zay zavatra eo amin'izao tontolo izao raha misy olona tia izao tontolo izao dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny ray fa ny zavatra rehetra eto amin'izao tontolo izao dia ny filan'ny nofo ny filan'ny maso ny rehaka momba n'izao fiainana izao dia tsy avy amin'ny ray fa avy amin'izao tontolo izao rehefa malala alefa ny Satana ny zavatra rehetra mba hahatonga antsika tsy hifantoka amin'ilay fiainana mandrakizay fa hitady fahafinaretana eto amin'ity izao tontolo izao ity ary ny vavahady-tsaina izay hiasan'ny Satana dia araka ny fanambarana fampianarana eto mandrakariva ary tsaroko eto ny iray aman-dreny mpiara-miasa pasteur Arfidy raha Herinjatovo ny aminy hoe zavatra jeren'ny maso ny zavatra amboloan'ny orona ny zavatra ieno'ny sofina ny zavatra tsapain'ny hoditra ny zavatra tsiron'ny lela izany rehetrarehetra izany no alefa ny Satana eo amintsika eo dia betsaka isika no manadino an'Andriamanitra be dia be aoka tsy ho atinotsika fa Andriamanitra ao an-danitra dia mivavaka mafy ho antsika mba tsy ho tamana eto amin'ity tontolo ity tsika ka ho very eto amin'ity izao tontolo izao ity
fa misy tsara lavitra noho izay mety hoe verintsika tsara eto amin'ity tany ity any amin'izay efa noman'Andriamanitra ho antsika ka ireny fahafinaretana ireny zany dia manakana ny dia antsika. Ny faharoa izay mety hanakana antsika tsy hanohy ny dia antsika fa hijanona eto an-tany eto amin'ny fisainana eto amin'ity tontolo misy antsika ity dia izao ny fiahiahiana ny fiainana, ny fiahiahiana ny fiainana mampitarazoka ny dia antsika izany. Ao amin'ny Luka 4:4-7-5 dia izao ny tenin'i Jesosy Kristy: ary mitandrema fandraony fonareo ho vesara ny vokatry ny fisotro-toaka sy ny fahamamona ary ny fiahiahihany izao fiainana izao, ka ho avy tampoka aminareo tahaka ny fandrika izany andro izany, fa hiatra amin'izay rehetra mitoetetỳ ambonin'ny tany rehetra izany. Mampiomana antsika izany Jesosy hoe aoka tandremo ndrao ny fonareo vesara ny fisotro-toaka, ny fahamamona, ny fiahiahiana izao fiainana izao, manoloana ny izao fihiboana izao tsika dia tena feno fanahiana fatratra anahoana ny fiainana rahampitso. Ary raha vo izany no mibahatoerana be eo amin'ny fiainantsika dia tsy afaka manomana n'le mandrakizay isika. Averiko mandrakariva hoe amin'izao fotoana izao no mety mandalo eo amin'ny fitsarana ny anarana, ary io tsy anarana tambabe fa anarana tsirairay, ary izay anarana mandalo dia tsy miverina intsony, tsisy hoe niveriny ny telo teo indray le izy, araka ny tenin'Andriamanitra ny vakitsika teto omaly sy ny tenin'ny fanahy faminaniana. Fa aoka isika izany mba hifantoka tsara eo amin'i Jesosy Kristy. Ny fiahiana ny fiainana izany raha miaraka amin'i Jesosy Kristy isika dia mazava ny tenin'i Jesosy: apetraho eo aminy ny fanahianareo rehetra, fa izy no miahy anareo. Izany no ambaran'ny soratra masina amintsika: apetraho eo aminy ny fanahianareo, fa izy no miahy anareo. Ka noho izany aoka mba tsy ho izay fanahiana ny fiainana izay no mahatonga antsika hiemotra, mahatonga antsika hanadino mivavaka, mahatonga antsika hanadino hamaky ny soratra masina izay ahitantsika an' Jesosy Kristy ilay mpamonjy antsika, mahatonga antsika hanadino hanana ny fahalalana tsara an' Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny leson'ny sekoly sabata, amin'ny alalan'ny boky ny fanahy faminaniana. Misy ny boky izay ho vakitsika vaovao indray amin'izao fotoana izao, sambatra izay le boky, andao vakitsika izany, andao haijery ny lesona omeny Jesosy Kristy avy amin'izany mba ahitantsika an' Jesosy, mba ahazoantsika mibanjina azy, ary rehefa mibanjina azy isika dia mahatsapa ny fanavotana izay ataony ho antsika ao an-danitra ao. Ny zavatra fahatelo izay misakana ny diantsika tsy hanohy ho any amin'io kanana io dia ny tsy sy ny risim-po hisaraka amin'ny fahotana miafina. Be dia be ny manana fahotana miafina, ary raha mbola olombelona dia nanana an'izay hoe fahotana miafina izay. Na Davida aza dia nivavaka tamin'Andriamanitra hoe: Andriamanitra o, dinio aho sao dia tsy mitoetra ao amin'ny lalanao, zaho toetra ny foko. Ka raha ifikirana izany io fahotana miafina io, ny fahotana miafina arak'izay mahamiafina azy dia tsy misy mahafantatra fa tsy ny tenanao irery, tsy misy mahafantatra, fa ianao kosa dia malala fa fahotana ilay ataonao, dia indray ianao tsy vonona akory hiala amin'io fahotana io, io fahotana miafina io. Io anefa dia manakana ny fandrosoana ho any an-tany Kanana. Noho izany ny torohevitra nomeny tenin'Andriamanitra antsika ao amin'ny Hebreo 12, Hebreo 12:12, verimberina teto foana ty vakiteny ity dia izao ny voalaza: koa amin'izany, satria misy vavolombelona marobe toy izany manodidina antsika toy ny rahona, dia aoka isika koa hanaizotra izay rehetra mitambesatra amintsika mba amin'ny ota izay malaky mahazo antsika. Ary aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fiazakazana filokana napetraka eo alohantsika izao, mijery an' Jesosy tompo finoantsika sy mpanefa azy, izay naharitra ny azo fijaliana fa tsy nitandro enatra mba hahazahoany fifaliana, napetraka teo anolohany, ka dia efa mipetraka eo amin'ny sezaka akavanan'Andriamanitra izy. Rehefa malala, misy vavolombelona marobe mahita an'io fahotana miafina izay mety iainantsika io, ary fantatr'Andriamanitra raha teo izany.
manakana ny diatsika izany. Ary indraindray rehefa io fahotana miafina io no voatonontonona ka indraindray mety hoe voatonony olona anankiray izay tsy nahalala akory dia taitra ianao dia voale le zavatra misy dia eo ianao matahotra ary mahatonga ny olona maro sasany hiempotra amin'ny fiangonana. Hiala amin'ny fiangonana fa ny fahotako ny tenitenenina atao amin'ity fiangonana ity. Rehefa malala manakana ny diatsika tsy ho tonga any amin'ny tany Kanana izany. Ka ilaitsika ny miala amin'ireny. Ahoana ny azahoana miala an'izany? Mijery an' Jesosy Kristy Tompo, mibebaka. Fa ninonina fahotana ataontsika nangeza toy ny ahoana izany dia mbola lehibe noho izany Andriamanitra afaka mamela ny heloka. Nen'Andriamanitra dia ny farany no mikanty, fa tsy ny voalohany. Ny farany no mikanty. Kanefa ianao tsy mahalala akory raha oviana izay farany momba anao izay fa dia eny anio izao dia aoka ianao vita fihavanana amin'Andriamanitra. Ao amin'ny Hebreo 12:17 dia izao ny voalaza hoe fa hevery tsara ilay naharitra ny fanoherana nataon'ny mpanota taminy. Hevery tsara. Jesosy Kristy io asaina heverina tsara io. Mihevery an' Jesosy Kristy. Naharitra ny fanoherana nataon'ny mpanota taminy izy. Ary aporosiny eto hoe hevery tsara ilay naharitra ny fanoherana nataon'ny mpanota taminy fa andra ho ketraka ianareo ka ho reraka ny fanahinareo. Raha vao tsy mihevitra any amin'ny Jesosy isika rehefa malala dia ketraka ary reraka ny fanahintsika. Fa rehefa manana an' Jesosy isika ninonina toe-javatra hatrehantsika eo dia manana herim-po, manana herim-panahy mandrakariva. Ao amin'ny 14 moa dia voalaza eto hoe ianareo tsy mbola nanohitra niady tamin'io hatramin'ny fahalatsahan-drà. Jesosy Kristy nefa niady tamin'izany, nandresy, nanohitra niota. Noho izany ao amin'ny Jesosy tsika izany hiavaka mandresy. Noho izany izay zavatra manakana antsika tsy hizotra ho tonga any amin'ny tany Kanana ny lanitra dia aoka apetraka eo amin'ny Kristy avokoa. Handray an'i Kristy isika mba handresena an'izany rehetrarehetra izany. Ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:20 dia misy tantarany Félix izay lazaina ny fahotana miafina tao aminy. Ka rehefa voalaza ny hoe tokony hibebaka izy dia tsy sitra n'ilay hibebaka ohatran'ny nanana ampo-po izany izy dia inona moa ny zavatra nataony ozy tsika. Andinga vakitsika ny asan'ny apôstôly 2:20 hoe hoy ny voasoratra eto hoe araha nitoriny amin'ny fahamarinana sy ny fahononana ary ny fitsarana ho avy izy. Fahamarinana, fahononana, fitsarana ho avy dia inona zavatra nysiotro izy atsika vaky teny dia raiky tahotra Felixa ka namaly hoe mandehana angaloha fa raha malalaka dia hapakanao indray mantsy ny apôstôly Paoly zany. Rehefa malala firifiry moa ny kristianina manao an'izany. Nandritra ny tapabolana atsika teto dia nandre ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ilay hoe tsy maintsy miova. Betsaka ny zavatra tokony hiovaina fa efa fantatrao izao hoe reto ny zavatra marina kanefa indraindray dia tady hanaotra ny Felixa isika hoe mandehana angaloha fa rehefa malalaka aho dia hapakanao indray. Aza mangatakandro rehefa malala. Aza mangatakandro. Tsy fantatsika ny fotoana ialantsika ikipiny masotsika eto amin'ity tany ity. Tsy fantatsika ny fotoana izay andalovany anarantsika ao amin'ny fitsaran'ny lanitra araka nefa nambarantsika ho maly teto. Noho izany androany izay mety hota fikirina dia mangatah mihitsy amin'i Jesosy hoe Jesosy mba hatao halako ty hota ty ary mba omeo fahavononana mba hanala an'ity. Fa io manko raha vao sitraponao ny ataonao amin'io tsy afaka ao eo mihitsy io. Tsy afaka ao io. Fa rehefa Kristy no angatahanao hiasa ao aminao ka miangavy an' Jesosy ny Jesosy mba ataovy tsy tiako mihitsy ty fahotana ty dia lasa ataon'i Jesosy tsy tianao intsony zany ary dia hibebaka ny amin'izany ianao ary zay fibebahana zay dia ho raisin'Andriamanitra, ho eken'Andriamanitra. Koa ireo zany ny zavatra manakana ny olona tsy hamonjy ny tany Kanana. Fa andeha ho jerentsika indray ny fahatelo farany hoe inona moa no mety ho nenina? Manahoana ny mety ho nenina? Raha toa efa tonga teo amoron'ny tany Kanana nefa tsy tafiditra ao akory, inona no mety ho nenina? Be dia be ny ohatra izay efa nitenentsika teto ary ilayntsika dinihina tsara ny olana mahazo ireo tsy tafiditra.
mba anisan'ny vahoaka an'andriamanitra ihany izy ireny ohatra ny tera zany so efa ny hoe hiala ao tany ao amin'ny oran'ny kaldeanina ho any amin'ny tany kanana tondra donono sy tantely fa rehefa nahita tany tsaratsara teo harana dia nijanona ela teo tamana teo ary teo no nahafaty azy tsy tafiditra tany an-tany kanana akory zany no atao hoe saika voavonjy fa tsy voavonjy raha resaka famonjena no resara ka inona ny tianao saika voavonjy ve saika voavonjy ve ny saika ry ava malala amin'ny teny frantsay de presque almost ozy ny teny anglisy saika afaka baka fa tsy afaka baka saika nahazo vola fa tsy nahazo vola de misy ny sasany mirere hoe iny ane zange saika afaka e zany hoe saika nahazo e saika nahazo ianao fa tsy nahazo saika afaka ianao fa tsy afaka minao fa tsy afaka irerenao hoe zany saika voavonjy e satria midika zany de hoe tsy voavonjy ka reo olona zay efa resantsika teo ireo dia tahaka ny vady lota saika voavonjy fa tsy voavonjy itera saika tonga tao tany kanana fa tsy tonga tao ary tena mafy raha toka hoe asehon'andriamanitra atsika hoe aseho hoe io le olona aseho ny asary atsika zany de io le olona fa tena efa kaiky tonga io mihitsy nefa tsy tonga mety iova ny fiainantsika raha ohatra ka ampahitan'andriamanitra izany ka ilayntsika ary zany ny miomana fatratra itera de nijanona teo amoron'ny tany kanana efa tena eo apotony mihitsy fa nijanona teo izy na nimbatsimbana ny firaisan'izy ireo ny toe-javatra nitranga teo satria maty teo amin'io tany arana io itera maty teo izy ary tena manimba ny fahafatesana mijanona daholo ny zavatra rehetra mijanona ny fikasana mijanona ny faniriana mijanona ny tombontsoa maro ary ny tena ratsy aza de zao hoe le fahafatesana faharoa ka de ny mbola omen'andriamanitra tombonandro resika fitiavan-dehibe zany irian'andriamanitra isika ho vita fihavanana aminy irian'andriamanitra isika mba hanomana ny fiainantsika ka ny lalana zay efa nalehantsika raha izao tsika no mientra de fatiantoka be efa betsaka ny zavatra ny aretana efa firy ny zavatra efa mety diavinao tam'izao fanekena n'andriamanitra izao firy ny vavaka efa nataonao teo am' jesosy kristy ary natoky azy ianao hatram'izay ko nahoany am'izao toe-javatra izao ndray ny mandady tady hiemitra sanatria fa tiantoka lehibe zany de revo ny nenina nahazo an jodasy anisan'ny anankiray zay saika voavonjy koa jodasy ao Matthieu toko fafito amby roapolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy Matthieu toko fafito amby roapolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy de misy ny tantaran'ny jodasy zay nanenina fatratra satria de lasa tsy afaka ny ahazo ny famonjena itsony hoe tahaka izay ry ava malala raha ampitahana ny zavatra nanjohan'ireo maty nefa tsy vita fihavanana tamin'andriamanitra ampahitanany zany isika de ahoana ny mety fihetsehampotsika ampahitananao lay soratra hoe maty teo atsisy ny tany ny fiainana mandrakizay tena mangidy zany ka andao tsika hanatona an' jesosy kristy de ny mbola ao amin'ny efitra masitra indrindra izy akehitriny de ny mbola tsy tonga ny fotoatsarotra zay fisedrana izay faneketsika an' jesosy kristy izay andao tsika hanatona an' jesosy amboary diny zao no avinao mba hatongavanao ao amin'ny tany nampanantenana fa ny tanjona atsika io ny fitodiatsika io dia lanitra vaovao sy tany vaovao ala ohatra ny fiainan'ny paoly ny apôstôly paoly ao filipianina toko fahatelo andiny fahatelo amby folo ka hatramin'ny fahadimy amby folo de ozy ry rahalahy tsy mbola ataoko fa efa nahazo ny tenako fa zavatra ray loha no ataoko manadino zay zavatra aoriana ka miezaka anatratra zay zavatra eo aloha eny miezaka anatratra ny maky aho azahoako ny lokan'ny fiatson'andriamanitra any ambony ao amin'i kristy jesosy koa aoka isika rehetra zay tanteraka hihevitra izany hoy ny voalaza eo amin'ny andiny fahadimy amby folo manadino ny zavatra lasa
noho izany rehefa malala ninoninona zavatra tsy fahombiazana teo amin'ny fiainanao atonoa ihany zany avelao any hitapokandro zany atonoa ihany zany fa mibanjina an' Jesosy Kristy de meza manatratra ny marika izay omen'Andriamanitra antsika ny tany zany ny tany kanana ny lanitra vaovao ary ny azahoanan'izany de voalaza eo amin'ny 5:20 hoe ao amin'ny Kristy Jesosy. Tsy zavatra vanona eo amin'ny fiainantsika raha vao tsy ao amin'i Jesosy Kristy isika. Na izany ezaka ataontsika zany aza meko herinandro ianao na ray volana miezakezaka eo de avy eo miverina indray. Fa rehefa miaraka amin'ny Kristy de izy no manome hery azahoana manatanteraka an'izany. Izy no manome ny fomba rehetra azahoana manatanteraka an'izany. Noho izany de zao aoka sika hanaiky an'i Kristy indray. Lesona lehibe ho antsika ny tantaran'io tera io. Niala lavitra ny oran'ny Kaldeanina izy tonga teo amoron'ny tany Kanana ary maty teo izy. Saika tonga tao Kanana fa tsy tonga. Hitantsika ihany koa ireo antony maro mety tsy hatafiditra antsika ao amin'ny Kananan'ny lanitra. Ka izany rehetrarehetra izany de miankina amintsika avokoa. Tsisy niankina tamin'Andriamanitra izy ireny fa safidy-po. Koa de ny mbola tsy tonga ny andro hafatesana. De ny mbola tsy mandalo ny anarantsika ao amin'ny fitsarana ao an-danitra ao. De andeha amboary teny zao. Amboary ny fiainanao mba hifanaraka hatrany amin'ny sitrapon'ilay raitsika. Raha tsy hainao no manamboatra an'izany ary tena tsy hainao zany de izao no torohevitra tsotra omen'Andriamanitra antsika mijery an' Jesosy Kristy, mangataka amin'i Jesosy Kristy. Jesosy io mba hovay ny toe-panahiko. Hovay aho mba ho tianao. Zay zavatra rehetra manakana ny diako tsy androso ao amin'ny tanàna no mananao io de aoka Jesosy mba ho esorinao avokoa. Aoka ianao mba hangataka mba tsy ho tafajanona eo amorony na eo atsisiny fa kosa mba ho tafiditra ao anatiny de ny kanana vaovao izany. Ny tompony hoe hombantsika tsiraray avy ka mba samy ho tafiditra daholo isika rehetra fa tsy misy hoe efa nandeha lavitra efa kaiky ho tonga nefa sanatria tsy tafiditra indray. Rehefa ao amin'ny Kristy ny fiainantsika na maty tsika na velona de azo antoka fa tsy maintsy tafiditra ao amin'io tany Kanana io. Tsy maintsy tafiditra ao amin'io tsika raha mbola ao amin'ny Kristy. Noho izany ninona toe-javatra fitsapana hatrehanao amin'izao fotoana izao de aza miala amin'i Jesosy Kristy. Mifikira amin'ny mandrakariva. Mpanjino izy, mpanjino ny fahasoavany, sainy fa izy dia mbola eo anatrehan'Andriamanitra tia hanome fahombiazana ho anao. Ka Andriamanitra ny hanatanteraka izany fahombiazana izany ho anao mba ho tafiditra ao amin'ny tany Kanana ianao ka na dia sarotra aza zao fitaovana farany mialohan'ny idirantsika ao zao dia Jesosy Kristy hanampy anao mba hahavitanao ny dia sisa ahatonga anao ao ka tsy hijanona eo ivelany ianao fa ho tafiditra ao anatiny. Andesika hiaraka hivavaka. Jesosy Kristy tomponay io. Efa lalana lavitra tokoa no nalehanay. Efa mataona maro no nanoloranay tena ho anao. Ary na eo koa zareo izay mety voahaingana ny nanolorany tena de efa zavatra maro no fantany momba anao ary aoka tompo malalo mba samy homban'ny herinao avokoa ane izahay tsiraray avy. Tsy hisy okivy, tsy hisy oketraka fa mba samy hizotra mandrakariva ka tsy hifantoka eto amin'ity zao tontolo zao ity na hanorona ny fiainanay satria mety mahatamana eto fa aoka Andriamanitra mba hambolenao aty anatinay ny fitiavana ilay tany tsara lavitra noho ny misy eto amin'ity tontolo ity. Koa tafio ny herinao izahay. Ombao izahay Andriamanitra ary aoka mba hitantana ny fiainanay ianao. Hifonanay aminao ny fahadisoanay ary ireo fahotana izay mety manakana anay tsy hizotra dia angatahanay Andriamanitra mba homenao fitiavana izahay mba hankahalana izany ary mba hangataka amin'ny Kristy Jesosy zanakao mba ahazoanay mitia ny lalamarina sy ny fahamasinana, mitia ny sitraponao. Ampio izahay mba hampifantoka amin'ny fijerinay eo amin'ny mandrakariva
anala zay rehetra mitambesatra ary anoy ny fijorana mba azonay ho tonga sy ho tafiditra ao amin'io lanitra vaovao sy tany vaovao io. Izany ny antom-pisianay, izany ny antony vavahanay, ka dia aoka mba ho zava-misy eo amin'ny fiainanay izany. Dia amin'ny anaranao Jesosy Tompo no azonay manonona sy mangataka izany vavaka izany. Amen. Dia ankasitrahana hatrany ianao nanaraka hatramin'ny farany ny fotoanantsika androany indray. Enkanemba tsy hiverin-dalana ianao, fa androso mandrakariva, hizotra mandrakariva, raha toe-javatra sarotra dia Kristy hanampy anao mba azoanao ho tafiditra ao amin'ilay tany Kanana, teny Kanana ny lanitra izany. Ka dia mirary ny fitiavana sy ny fahasoavana ary ny famonjena avy amin'i Jesosy Kristy ho anao sy ny ankonanao. Raha sitrapon'Andriamanitra dia eo netindray raha pitso isika amin'ilay lohateny vaovao manao hoe aza manome toerana ho an'ny devoly. Dia mametraka veloma mandram-peona indray tompoko. Miomana, miambena, miakaiky ny tompontsika. Fifoazam-panahy lehibe iarahanao amin'ny pastora Ratovarosoa Davida Olivier ny alahady 5 jolay hatramin'ny zoma 10 jolay isan'andro amin'ny 9:00. Miomana, miambena, miakaiky ny tompontsika. Simba